ho aminareo an-trano ny fahasoavany Jesoa Kristy Tompo. Anio a dia lohahevitra vaovao indray no diniantsika riavaka. Ny lohahevitra manao hoe tsy miova Andriamanitra. Tsy miova Andriamanitra. Lohahevitra izay tarafintsika amin'ny lohahevitra ny volana janoary. Raha tsy hivitsika amin'ity volana janoary ity, ny lohahevitra dia ny hoe maharitra tsy miova ny Tompo. Maharitra tsy miova ny Tompo. Ary izay indrindra no andeha ampahatsiarovana sy anamafisana ny finoantsika noho ny amin'izany Andriamanitra tsy miova izany. Tsy miova Andriamanitra. Raha miteny an'izany dia ohatran'ny hoe ohatran'ny lohahevitra na efa fandre matetika izany ary marina izany. Fa ao anatin'izany koa dia misy teboka vitsivitsy izay mila hitandremana. Raha ho tafaroboka na ho voafandrika isika, indrindra ny amin'ny famononana ny anaran'Andriamanitra. Arak'izany ary misy masolo lehibe izany hijerentsika n'izany lohahevitra izany. Anankiray misy izany izay efa mazava, efa ataontsika hoe efa mipetraka, efa maharesy lahatra. Ary na dia ny tsy kristianina aza misy resy lahatra ny amin'ny ny tapany voalohany, izany hoe ny amin'ny maha-tsy miova an'Andriamanitra. Misy toe-javatra efa tsy edina hevitra intsony, efa ekeny rehetra, universel hoy isika. Fa etsakilany kosa dia misy izay mampisalasala, misy izay misy hevitra mifaomaofao ao an-tsainao indrindra ary na dia ho an'ny kristianina ary dia indraindray manontany ihany hoe fa ahoana tokoa moa, fa ahoana marina moa, izany tokoa moa no izy. Dia ialana amin'izany fisalasalana rehetra izany. Antitra nterina amintsika indray androany fa tsy miova Andriamanitra. Tarihako ny saintsika aloha izany hijery ireo ady hevitra izay apetraky ny olona, na itsika koa aza indraindray mametraka azy hoe ahoana tokoa moa ny amin'izany Andriamanitra izany. Eo aloha voalohany indrindra izany misy ny amin'ny hoe ny fisehoan'Andriamanitra dia mampiady hevitra amin'izao tontolo izao. Raha miteny hoe ny fisehoan'Andriamanitra, eo izany aloha ilay hoe Andriamanitra telo izay iray, na ilay hoe Dieu trinitaire hoy isika. Ilay Andriamanitra telo izay iray dia Andriamanitra izay miseho amin'ny endriny telo. Dia indraindray alaim-panahy ny olona hoe iza marina moa no izy. Hono anontany anareo telo ny Andriamanitra reo sa ray? Ny Andriamanitry ny kristianina tokana sa telo? Le christianisme est-il une religion monothéiste ou plutôt polythéiste? Dia ny fandikana an'ilay voambolana indrindra amin'ny teny malagasy dia tena sahirana mihitsy isika. Telo izay iray, dia sahirana eo izany olona. Dia ahoana ary izany? Ray ampiana ray, mira ray. Miala aloha izany mikady sy ny matematika rehetrarehetra satria tsy izany ilay izy. Fa tsy takatry ny olona ny foto-kevitra lehibe dia mahatonga azy saina. Io izany mampiady hevitra ny olona ny momba an'Andriamanitra telo izay iray. Eto nefa izany dia tonga dia miteny mazava tsara. Ny Andriamanitra telo izay iray ry afako dia Andriamanitra tokana. Izany tokony ho fantatritsika. Ina antsoina hoe Andriamanitra telo izay iray? Andriamanitra tokana fa miseho amin'ny endrika telo. Iray ihany Andriamanitra fa miseho amin'ny endrika telo. Andriamanitra ray, Andriamanitra zanaka, Andriamanitra fanahy masina. Io izany tsy Andriamanitra telo samy hafa akory, tsy Andriamanitra zarainy ny vanim-potoana akory,
toloha jerentsika izay rehefa avy eo fa Andriamanitra tokana fa miseho amin'ny endrika samihafa. Ohatra hoe ny fahafantarantsika rehetra zao izay nanao chimie tany am-pianarana nanomboka 6e 3e dia efa nanao an'izany, ny formule chimique an'ny rano, formule chimique de l'eau c'est H2O. Zay ny fantatsika rehetra. Ka indraindray io H2O io miseho amin'ny endrika likida, le rano ampiasaintsika sasana, tsy rano ka hoy isika. Fa io formule io ihany dia miseho amin'ny endrika vainga rehefa lasa glasy le rano ohatra. Dia H2O ihany ny formule an'iny fa vainga izy. Fa indraindray izy io miseho amin'ny endrika entona na vapeur. Fa mbola rano ihany io. Zany hoe rano fa miseho amin'ny endrika samihafa. Dia tahaka izany Andriamanitra tokana fa miseho amin'ny endrika telo samihafa. Tsy tokony hampiady hevitra be antsika zany momba an'Andriamanitra telo izay iray, fa tokana izy fa ny endrika isehony no samihafa. Ny filazany azy moa dia hoe miseho amin'ny persona anankitelo, persona ray, persona zanaka ary ny persona fanahy masina. Zay zany mampiady hevitra be anankiray voalohany. Fa ny anankiray faharoa dia ady hevitra akoatran'ny olona mahakasika ny fivoaran'ny vanim-potoana eo amin'Andriamanitra. Ny fivoaran'ny vanim-potoana eo amin'Andriamanitra. Ary zany moa zany tokony hazava tsara amintsika kristianina mazava fa Andriamanitra dia Andriamanitra tompony lasa sy ny ankehitriny ary no avy. Fa ny olona zany no manasaraka an'le Andriamanitra telo izay iray izay resantsika teo. Le Andriamanitra telo izay iray dia sarahan'ny olona amin'ny vanim-potoana. Ohatra ny tehiteny zany hoe ny Andriamanitra ray dia tany amin'ny testamenta taloha, tany any no valavina ny Andriamanitra ray. Ilay Andriamanitra zanaka ilay ataontsika hoe Jesosy Kristy dia ao amin'ny filazantsara. Ao ihany izy no valavina 33 ans izy tetỳ ambony tany, teo ihany izy mivelona. Dia a partir ny fiangonana voalohany Eglizy primitive dia ny Andriamanitra fanahy masina no niasa. Dia zarain'ny olona telo zany Andriamanitra arakaraka ny vanim-potoana izay nisehony. Fahadisoana ihany koa zany ry avy, tena fahadisoana zany, satria isika mahafantatra fa le Andriamanitra miray telo na le hoe Andriamanitra telo izay iray dia tsy nizarain'ny vanim-potoana akory, tsy nizaraina araka ty fotoana teneniny eto zany hoe testamenta taloha, testamenta vaovao taty amin'ny tantaran'ny fiangonana, fa na any amin'ny Genesis toko voalohany fotsiny azy, Genesis toko voalohany andininy voalohany hatramin'ny fahatelo fotsiny dia efa manamarina ny fisian'Andriamanitra amin'ny ray telo, le Andriamanitra telo izay iray. Ao amin'ny Genesis toko voalohany raha misokatra eo amin'lohanareo zany dia arahantsika vetivety ohatra. Eo amin'ny andininy voalohany hitantsika eo ilay Andriamanitra ray. Tamin'ny voalohany Andriamanitra nahary ny lanitra sy ny tany. Io zany ilay Andriamanitra ray, ilay mpahary. Dia eo aoriana kely tsy lavitra eo andininy faharoa dia efa mipoitra eo ny fanahy masina. Ary ny tany dia tsy nisy endrika sady foana, ary aizina no tambony lanina, ary ny fanan'Andriamanitra nambomba tambony rano. Eo ny andininy voalohany hitantsika Andriamanitra ray, andininy faharoa hitantsika Andriamanitra fanahy masina, fa eo amin'ny andininy fahatelo dia hitantsika Andriamanitra zanaka. Ho ny andininy fahatelo, ary Andriamanitra nanao hoe misy mazava dia nisy mazava. Dia io lesonantsika tany amin'ny sekola lahatra. Ahoana kay nanamboaran'Andriamanitra ny mazava? Tamin'ny alalan'inona nanamboaran'Andriamanitra ny mazava? Tamin'ny alalan'ny teny. Dia miverina ao an-tsaintsika Jaona dia miteny fa i Jesosy Kristy ilay teny tonga nofo, ilay verbe. Io verbe nanamboarana ny lanitra io
io ilay Jesosy Kristy, zany hoe Andriamanitra nakary ny mazava tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy zanany. Ary amarinina moa zany rehefa miteny any amin'ny epistily dia tenena fa tao aminy, tao amin'i Jesosy nakarina ny zavatra rehetra. Eo zany hitantsika fa efa misy ny fahafenon'Andriamanitra tamin'ny fahariana izao tontolo izao. Noho izany diso ny fiheverana sy ny fiezahana hanasaraka ny vanim-potoana n'Andriamanitra. Fa Andriamanitra telo izay iray dia efa nisy hatramin'ny voalohany. Dia tsy tamin'ny voalohany fotsiny izy niaraka, fa niaraka ombenimbeny mandraka ankehitriny izy. Raha mijery indray tsika ohatra ty amin'ny tontolon'ny testamenta vaovao dia mahita an'izany. Fony Jesosy Kristy natao batisa, Jesosy Kristy natao batisa ilay Andriamanitra zanaka. Dia hitantsika tsara fa vao natao batisa izy dia naninona ny lanitra? Nisokatra ny lanitra dia nisy inona? Nisy voromailala niseho teo amboniny, ary nisy feon'Andriamanitra ny teny manao hoe ty ny zanako malalako. Zay sitrako teo zany ilay Andriamanitra ray, fa ilay vorona izay endriky ny fanahy masina nanasika teo ihany koa. Izany hoe ny fahafenon'Andriamanitra telo izay iray no niasa teo amin'ny batisan'i Jesosy Kristy. Miara-miasa trany Andriamanitra telo izay iray amin'ny fotoana rehetra. Dikan'izay tsy azo sarahana amin'ny vanim-potoana Andriamanitra. Faharoa zay, ny adihevitra fahatelo dia mahakasika ny incarnation na ilay antsoina hoe fahatongavana olofo. Be dia be ny adihevitra manodidina ity incarnation ity. Ny fanontaniana lehibe zany izay manitikitika ny sain'ny olona dia ny hoe niala tamin'Andriamanitra azy hoe zany Jesosy Kristy dia lasa tonga inona izy? Lasa tonga olombelona izy ka tsy misy intsony ny maha-Andriamanitra azy. Dia rehefa mijery zany ny mpandinika maimaika dia mahita valy teny hoe eny satria dia jereo ary tsy vitantsony nanombotra n'ilay fahafatesana fa dia maty izy. Jereo ary fa dia niaina ny fiainan'ny olombelona tanteraka izy. Zany hoe niala tao amin'ny Jesosy zany ilay maha-Andriamanitra azy. Ny zavatra tokony fantatritsika ry havako dia izao manao hoe tsy tokony ho adinontsika fa ny fahatongavan'i Jesosy Kristy ho nofo dia manamarina ny maha-Andriamanitra azy. Satria i Jesosy Kristy dia manana double caractère, andaniny sady tena Andriamanitra izy, tsy sarisarina Andriamanitra, tsy atsasatsasaka Andriamanitra, tsy une partie an'Andriamanitra. Zany manko fahadisoana daholo. Tsy une partie an'Andriamanitra izy na atsasatsasaka Andriamanitra, fa tena Andriamanitra izy, manana caractère feno no n'Andriamanitra izy. Fa etsakilany koa dia tena olombelona izy, tsy saritsarina olombelona, tsy atsasatsasaka olombelona, tena olombelona feno izy. Ary zay caractère anankiroa izay, zay toetra roa an'i Jesosy Kristy izay no maha-Jesosy Kristy azy, sady tena Andriamanitra izy no tena olombelona. Dia ambarantsika ary hoe fa maninona Jesosy tsy maintsy tonga olombelona, fa maninona izy tsy maintsy tonga nofo. Io ilay incarnation io. Ny valiny dia zao, io fahatongavan'i Jesosy nofo io no fanehoana ny Andriamanitra hita maso. Fahatestamenta taloha dia Andriamanitra ary tsy azo jerena, ary izay mahita an'Andriamanitra dia atao maty mihitsy. Fa ity fahatongavan'i Jesosy nofo ity no manambara fa afaka akekezon'Andriamanitra, tena misy Andriamanitra, afaka mifanerasera amin'ny zanak'olombelona Andriamanitra. Dia tsy hoe hita maso fotsiny izy, fa tonga olombelona izy, ka mahatsapa ny zavatra rehetra iainan'ny olombelona izy. Izay tsapanao tsapany, izay maharary anao maharary azy. Ary zany nahitantsika an'i Jesosy Kristy sy ny fihetseham-pony rehetra ao amin'ny filazantsara. Nalahelo izy, nitomany izy, nona izy, nentina rary izy,
Hitantsika tsara fa tao a Getsemane dia mipotrapotraka tahaka ny ra ny hatsembohany ary mety maty mihitsy azy izy. Midika zany fa mahatsapa ny zava-misy iainan'ny zanak'olombelona, iainan'ny tany, iainan'ny velona rehetra io Jesosy Kristy io. Ary io moa zany nahatongavan'i Jesosy ety ambony tany dia fahatanterahana ilay hoe Immanuela. Dikan'ilay hoe Immanuela dia hoe Andriamanitra mipetraka na hoe monina ao amintsika, eo ampovoantsika. Laza azy moa dia hoe ao anatilay antsika, miaraka ao anatilay ka tsy lavitra antsika. Andriamanitra tsy manao an'ilay vavaka fanao taloha intsony tsika hoe ry Andriamanitra ray ny masina indrindra sy manerinerina any an-danitra any io, fa tena eo akaikinao, mahatsapa n'izay tsapanao, mahita izay hitanao, miaina n'izay iainanao lay Andriamanitra. Izay no anton'ilay incarnation, fa tsy hoe Andriamanitra hafa miseho amin'ny endrika vaovao akory ity Andriamanitra ity. Fa io tsy resaka avatara io tsisy idiran'ny avatara sy ny sisa ka hoe misy Andriamanitra hafa miseho indray izao, tsia. Fa tena le Andriamanitra ihany, fa te hanakaiky antsika kokoa izy ary tafiditra ao anatin'ny planina ny famonjena amin'izao tontolo izao avokoa zany rehetra zany. Zany misy ady hevitra samihafa mety ateraky ny olona momba an'Andriamanitra. Fa ny amin'reto manaraky reto ny ray dia efa iarahantsika malala. Tena azo tenenina mihitsy hoe tsy adikevitra azy, tsy adikevitra intsony voalohany ny maha-Andriamanitra mandrakizay an'Andriamanitra. Manaraka tsika zany amin'ilay tenin'Andriamanitra manomboka eo dia misy tenin'Andriamanitra maromaro anamafisantsika izay ambara. Io misy tenin'Andriamanitra efa haintsika tsenjery Exodus 3:14. Exodus 3:7-20. Hoy ny voalaza manao hoe raha mahita nareo dia miaraka maka tsika. Exodus 3:7-20. Amin'ny anaran'ny Tompo manao hoe ary koa i Andriamanitra tamin'ny Mosesy izao izay izy atizay ka ho mandrakizay. Akokoa izy izao no lazainao amin'ny zanak'Israely, izao izay izy no efa naniraka ahy ho aty aminareo. Eo zany dia hitantsika fa ay Andriamanitra Tompo sy mifehy ny fotoana Andriamanitra. Ambara eto fa izy atizay ka ho mandrakizay. Ny dikan'io zany dia hoe tsy mbola nisy ny taloha dia efa teo ary ao aorianan'ny fiafarana dia mbola eo tsy haiko razonareo zany. Tsy mbola nisy ny taloha dia efa teo aho ary ao aorianan'izay fiafarana na faharavana dia mbola eo zany hoe ilay Andriamanitra resahany eto dia Andriamanitra éternel mandrakizay. Ka le éternel zay lazainy eto zany dia tsy entina ilazana vanim-potoana lava be hoe de l'infini moins l'infini jusqu'à plus l'infini hoy tsika miteny. Tsy hoe zany mandrakizay zany dia taonjato amanarivony sy ferana amina fepotony zanak'olombelona ny mandrakizay an'Andriamanitra. Ny antsika rehefa manisa fotoana dia ny chronos zany hoe ny segonda, minitra, ora, jour, semaine, année, mois, année, siècle, ohatrohatr'izany fanisantsika vanim-potoana. Fa eto hoe Andriamanitra mandrakizay tsy fotoana fa karaktera milaza an'Andriamanitra, zany hoe Andriamanitra mihitsy ilay mandrakizay. Zany mahatonga antsika miteny rehefa miresaka hoe fiainana mandrakizay, tsy hoe rehefa ho any amin'ny fiainana mandrakizay tsika dia ho any amin'ny vanim-potoana lava be
mihoatra ny 70 taona na 20 taona ety ambony tany. Maro zany, fa tsy hoe vanim-taona lava be fotsiny le izy, fa hoe ho any amin'ny fiainana mandrakizay, ho any amin'ny fiainan'Andriamanitra, satria Andriamanitra le mandrakizay. Zay zany no tsy edina hevitra intsony zany raha marina mahakasika an'Andriamanitra. Andriamanitra mandrakizay izy. Faharoa mahakasika an'Andriamanitra dia Andriamanitra tsy miova izy, ary io lohahevitra antsika amin'ity androany ity. Andriamanitra tsy miova izy, tsy miova omaly sy anio ary mandrakizay. Misy andiny soratra masina vitsivitsy reto arahantsika dia mba arahantsika kely. Ao zany aloha manambara fa i Jesosy Kristy io tsy miova io. Ao amin'ny Hebreo 13:15 Hebreo 13:8. Hono voalaza ao hoe Jesosy Kristy no tsy miova omaly sy anio ary mandrakizay. Jesosy Kristy no tsy miova omaly sy anio ary mandrakizay. Raha makao amin'ny tontolon'ny testamenta taloha isika dia ny bokin'i Isaia, teny izay voavakiana tamintsika le hoe na dia mandra-pahantotrareo azy. Isaia 4:7, ny 4. Ianao zany miantotra, miafotsy volo, Andriamanitra maneno, Andriamanitra tsy miova. Isaia 46:4, ny anaran'ny Tompo, na dia mandra-pahantotrareo aza dia tsy miova, ary mandra-pahafotsy volonareo dia izao ihany no isahirana mitondra anareo. Izao no nanao ka izao ihany no hitrotro, izao no hitondra sy hanafaka. Hono voalaza. Dia eo amin'ny bokin'i Isaia ihany, toko 7:20, ny 12:12, dia teneniny mazava eo amin'izay 48:12. Hono voalaza manao hoe miaino ary Jakoba sy ry Israely izay nantsoko, tsy miova aho, tsy miova aho, izao no voalohany ary izao koa ny farany. Zany hoe raha maharaka sy mijery antsika dia izao, Andriamanitra irery no tsy miova, ary toetran'Andriamanitra mihitsy io tsy miova io. Raha misy ny fiovan'Andriamanitra dia tsy Andriamanitra intsony izy. Raha tonga amin'ny fiovan'Andriamanitra dia tsy Andriamanitra intsony izy, fa Andriamanitra tsy miova araka ny teny. Fahatelo jerentsika Andriamanitra mpahary. Eken'izao tontolo izao fa misy ny mpahary, na dia miezaka manam-porofo aza ny siantifika fa anazavana ny fiaviany izao tontolo izao, dia mbola ny fototra aloha hatreto dia hoe misy ny créateur. Ary isika dia mino fa Andriamanitra ilay nahary izao tontolo izao, izy ilay nahary ny lanitra sy ny tany, izy ilay nahary izao zavatra rehetra izao izay hitantsika rehetra efa no amarin'ny Baiboly manontolo zany. Andriamanitra mpahary. Koa raha Andriamanitra mpahary, ny dikan'izany hoe izy dia tsy tafiditra ao anatin'ny famoronana. Dieu n'est pas une créature, mais plutôt il est un créateur. Zay. Ka tsy misy nahary izy, ary ao arinany dia tsy misy Andriamanitra. Zany hoe te hilaza fa tsy hisy faharavana ny maha-Andriamanitra azy. Eto misy soratra masina vitsivitsy manambara zany fahariana nataon'Andriamanitra. Be dia be ny momba ny maha-Andriamanitra mpahary, fa nitsongaina reto vitsivitsy reto. Teo aloha zany le Genesis 1 teo efa hitantsika naharian'Andriamanitra ny zavatra rehetra. Genesis 1 dia miteny hoe tamin'ny voalohany Andriamanitra nahary ny lanitra sy ny tany.
Fa ato amin'ny Isaia 7:20 ny 9:10 dia koa ny voalaza manao hoe ianareo ny vavolombeloko Jehova sady mpanompo izay efa novidiko mba hahafantaranareo sy hinonareo ka ho azonareo tsara fa izao no izy talohako dia tsy misy Andriamanitra voaforona sady tsy isy andimby-azy. Tsy misy mialohan'Andriamanitra ary tsy isy andimby-azy. Dia mijerytsika ao amin'ny Jaona 1:1 ilazany tsara araka ny Jaona 1:1 ny 9:7 dia koa ny voalaza manao hoe izy no nahariana ny zavatra rehetra ary raha tsy izy dia tsy nisy nahariana izao zavatra ary izao na dia iray azy. Izy ny nahariana ny zavatra rehetra, ilay teny, io ilay teny izay resantsika tary am-piamboana teo. Ary any amin'ny epistily Kolosiana 1:5 dia mbola manamafy any ny apôstôly Paoly miteny fa tao aminy no nahariana ny zavatra rehetra any an-danitra sy aty ambony tany dia ny hita sy ny tsy hita na fiandrianana na fanjakana na fanapahana na fahefana. Izy no nahariana ny zavatra rehetra sady ho azy izany. Tsy edina hevitra intsony izany fa izy Andriamanitra mpahary. Farany ariava Andriamanitra no ambaran'ny soratra masina fa fiandohana sy fiafarana. Izy ilay alfa sy omega. Vao eo tsika namaky an'ilay Isaia 7:20 teo dia averintsika vakina indray 48:12 efa nitenena teo fa teo izy niresahana momba n'ilay hoe tsy miova fa ny tapany faharoa dia miteny manao hoe izao ny voalohany ary izao koa ny farany. Ny dikan'izany dia tsy hoe isy fotoana koa tapitra zany ny fiainan'Andriamanitra fa ny dikan'ilay hoe voalohany sy farany dia hoe izy no nisy hatramin'ny talohan'ny fisiana ary izy no misy hatramin'ny aorianan'ny faharavana. Izany hoe tsy misy afa-tsy izy zany ny Andriamanitra misy eto ambonin'ny tany. Sady Andriamanitra nisy hatramin'ny voalohany izy ary hatramin'ny farany. Izany hoe momba antsika rehetra amin'ny ambontsika rehetra izy Andriamanitra. Ary eo amin'ny Apokalipsy moa zany haitsika tsara vao nofinainantsika tamin'ny herinandro ny Apokalipsy 20:20 ny 9:1 dia miteny manao hoe akoho izy tamiko tanteraka ireo izao no alfa sy omega ny fiandohana sy ny fiafarana. Andriamanitra fiandohana sy fiafarana. Tsy misy zany hoe fahataperan'Andriamanitra, tsy misy zany ny antsoina hoe cycle de vie an'Andriamanitra, tsy misy zany ny famaritana an'Andriamanitra hoe hatraiza izy manomboka dia hatraiza izy ny farany. Tsy ho takatry ny sain'olombelona mihitsy ny fiandohany sy ny fiafarany fa maharitra izy ary izay mamandrakizay azy. Feany zany ry avy, feany momba n'izay rehetrarehetra izay dia ambara zany fa tsy miova Andriamanitra, tsy miova Andriamanitra fa izy Andriamanitra mihitsy no mandrakizay. Ny lohahevitra antsika amin'ity volan'ity dia miteny fa maharitra tsy miova. Le teny hoe maharitra mbola eo ihany. Le maharitra entina ilazana antsika olombelona io rehefa hoe maharitra fakapanahy ohatra, maharitra zany hoe manana ny endurance zany miaraka amin'Andriamanitra. Fa Andriamanitra tsy dia tena voafitin'le hoe maharitra loatra fa plutôt le mandrakizay no entina ilazana an'Andriamanitra. Tena Andriamanitra mandrakizay izy ka tsy miova amin'ny maha-Andriamanitra azy izy, na misy vy na misy vato, na iseho eto amin'ity zao tontolo izao ity,
na hitsimbadika ny ambony ny ambany dia Andriamanitra dia mandrakizay mitoetra Andriamanitra hatrany hatrany izy. Ny faharoa izay lesona raisitsika dia hoe tsy misy azontsika ampitaina amin'io Andriamanitra ny Baiboly io. Io Andriamanitra ny Baiboly io dia Andriamanitra izay maharitra mandrakizay, ka tsy misy ny Andriamanitra atao tanana, tsy misy ny Andriamanitra foronina, tsy misy ny hanamboatra Andriamanitra ka azo ampitaina amin'io Andriamanitra io. Tena tsy misy azo oharina. Izay no mahatonga antsika miteny hoe Dieu tout puissant, Andriamanitra tsy toa, tsy misy azo komparena aminy, tsy misy azo ampitaina aminy, tsy misy tahaka azy, ary tsy misy toa azy raha teo zany. Izay no Andriamanitra mandrakizay, izay no Andriamanitra tsy miova azy. Lesona fahatelo dia ny hoe ny zavatra rehetra izay hitantsika eto amin'ity zao tontolo izao ity, ny tany, ny voary manontolo, ny olombelona dia mety hiovaova avokoa. Ny tany zao dia io zao hoe dia efa miketrika zao zareo Amerikana daholo afindra toerana any amin'ny Mars, any amin'ny planety Mars indray ny olombelona efa misy manao fanandramana ny gratuit izay andeha, izay mandeha dia tsy miverina intsony. Efa misy manao fanandramana, fa misy koa hitantsika tsara ny fiovaovany ny toetry ny andro izay miteraka fiovana lehibe eto amin'ny planety Terre. Ny zavaboary dia miovaova. Tamin'izany fotoana izany nisy ny dinosaure, dia maninona tsisy intsony izy zao, dia misy zavatra taloha izy dia zao tsisy intsony, satria miovaova ny zavatra rehetra. Ary ny olombelona koa aza miovaova tahaka izany. Ny olombelona misy le fitenenan'ny sasany hoe kidaratsarety ny fiainana tany androany ambony rapitso ambany, fa miovaova ihany koa satria indraindray azonao eterana dia tsy azonao eterana tampoka, indraindray hoe ty no ny fikirany tiako be ty mamanay ty matampoka le mamanay, tsy azonao eterana ndraika izy. Misy olombelona hianterany fotsika, ny fitiavantsika, ny fanantenantsika, dia nefa ny mety miova, mety ho lasa vovoka sy ny sisa. Ny zavatra rehetra izay hitanao dia mety miova. Ny fahefana miova zany, ny vola aman-karena miova zany, zavatra rehetra amin'ny tany miova daholo. Ny hany zavatra tsy miova dia izy Andriamanitra. Ny hany tsy miova eto amin'izao tontolo izao dia Andriamanitra. Zany no tokony lehibe eo amintsika. Zany mahatonga antsika hoe ampiorenina amin'ny finoantsika hiorina ao amin'Andriamanitra, fa tsy hiorina amina olombelona, na hiorina amina rafitra, na hiorina amina entité samihafa, na hiorina amina fikambanana, fa hiorina ao amin'Andriamanitra, satria Andriamanitra ihany no tsy miova. Ary farany izay amezana azy ray manontolo mihitsy dia hoe maharitra tsy miova ny tompo, tsy miova Andriamanitra. Azontsika hianterana izy tamin'ny lasa, azontsika hianterana izy ankehitriny, ary amin'ny ho avintsika rehetra dia mbola izy ihany no hianterantsika, mbola izy ihany no hianterantsika. Tsika zany mety tonga amin'ny fotoana mifarana ny mahisika atsika, fa ny an'Andriamanitra mitoetra mandrakizay, mandrakizay. Eo an'Andriamanitra irery any ny voninahitra ry havako. Ho amintsika kosa ny famondramon'Andriamanitra ilay tsy miova ho maty sy anio ary mandrakizay. Amen. Hivavaka izy. Misaotra sy mideranao izay Andriamanitra ray zanaka fany amasina. Misaotra anao izay ilay mampaharitra ny famondramponao aminay sy ny zanakay hatramin'ny taranaka faran'andimby. Andriamanitra tsy miova ianao, Andriamanitra maharitra mandrakizay ianao, azonay anteherana amin'ny vanim-potoana rehetra izay sy amin'ny toe-javatra rehetra izay manoloana anay ianao.
misaotra anao zahay amin'ny fampiorenan'ny tenina fa mametraka eo aminao zay ireo kristianina misalasala, ireo kristianina miroho saina, ireo kristianina tsy miorina tsara mba hitoetra tsara iorina marina ny finoany ao amin'Andriamanitra. Ampahitao mitavanao izy ireny haharitra amin'ny famoronana. Dia ataonay sy angatanay amin'ny anaran'i Jesosy ilay tsy miova ho maso ireo mandrakizay izany vavaka izany. Amen.